faly miarahaba antsika rehetra indray ny tena koa mbola ny ambassadeur-ny Israely ihany miaraka amintsika indray ny teny ity fampianarana larana fahafiry moa zany ty larana faharoa ambin'ny folo indray ny fampianarantsika ny amin'izao an'izao izay mitondra ny lohateny hoe tsy izy mihitsy ny krismasy fa fampianarana ny démonie zany ho avy mihitsy moa zao ny krismasy zay mandeha maneran-tany ny fankalazana an'izany dia anomeanao indray ny fanaporofona fa io ataonao io dia tena manaporofo fa tena avy any amin'ny devoly ianao ary zanaka devoly ny zanaka devoly rehetra dia mbola manao an'io ary izy tsy te halala fa zay voalahatra kosa ny amin'ny fiainana tsy mety manao an'io intsony ary izay no mampiharihary ny olona tena mitady an'Andriamanitra marina sy ny tsy mitady azy araora ny fampianarana tsy izy mihitsy ny krismasy fa tena mampianarany devoly mihitsy ny mampianarany démonie nefa nareo zao dia hanao krismasy zany ny porofo fa tena olona mpiady sy mpanohitra ny dada iavana reo sy ahosoa menara ny porofo voalohany indrindra aloha ny krismasy dia voalaza fa teraka zany zanak'Andriamanitra zany zay aloha fa samy many anara moa fa hoe fa tsy izy ilay Jesosy dia imba dia fa tsy izy mpampanota-nareo iny dia fa anareo raha mbola hipetraka ihany nareo araka amin'ny boky any am-piratanareo azonareo vakiana Korinthianina voalohany tena voalohany izy iny dia tsara fa za rehefa manadino an'izy dia efa ela be tsy nampianatra an'izany efa isa-taona vao mampianatra izy dia adinoko hatrany amin'ilay izy dia tsy maintsy voatery miverina ke tsika ilay mamaky Korinthianina faharoa toko fahadimy andimy toko fahina moa izy teo iny alizy riry Korinthianina fahafiry andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izay Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo voilà fa misy teo Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo mahafinaritra efa mameno tsara koa ilay teknisiana rehetra Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo no vakitsika amin'ny anarany Ahosoa koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay ny apôstôly moa zany dia efa nametraka mihitsy hoe tsy mahafantatra olona araka ny nofo intsony isika zany izay koa na dia nahalala ny Ahosoa araka ny nofo azy izahay dia tsy araka izany tsony no alalana anazy ankehitriny zany hoe tsy azo fantarina amin'izany nofo izany tsony izy ry mpiaino malala tsy azo fantarina amin'izy nofo izy ka tamin'izy teraka dia teraka tao amin'ny nofo zay naka nofo izy dia tsy azo atao zany matsiaro an'iny fahalalana napetraka i Ahosoa tamin'ny lalan'ny apôstôly zany ka io Ahosoa io zanak'Andriamanitra zay taonareo anarana tsy izy io zanak'Andriamanitra zay teraka io dia ny lalàna dia miteny hoe tsy fantatra araka izany tsony izy zao vakitsika indray amin'ny baiboly anakaiky indray tsy fantarina araka izany tsony izy Korinthianina faharoa akiko amin'ny karazana baiboly ty teneniko ty Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry riry enina ambin'ny folo malaza be indray riry zany dikan'izao Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika eny ka tsy mivoaka ny izy enina dia nafantatra ny Ahosoa araka ny nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy tsy azo fantarina araka izany intsony Ahosoa io tsy azo fantarina intsony izy araka ny nofony ka i Ahosoa teraka iny dia teraka araka ny nofo izy ny dikany mazava tsy azo fantarina intsony zany dikan'izay tsy azo fantarina zany iny naterahany tsy azo ankalazainy satria iny nofo iny inona ny antony nofo tahiny zay no jerevantsika fa leo vakitsika amin'ny teny frantsay reo izy sao dia mba manafaingana koa ny
fampalalanao anazy izy a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Voilà. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tsy mahafantatry olona araka ny nofo tsony tsika, tsy haitsika tsony zany. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, non, non. On ne connaît plus Yahushua de cette manière ou de cette façon. C'est-à-dire, on ne connaît plus Yahushua selon la chair. Tsy azo fantarina araka ny nofon-tsony Yahushua. Amin'ny anglisy raviny io ataona io, voararany apôstôly, didiny tompo io. Korinthianina voalohany 14:37. Nokea vakitsika ndray zay. Korinthianina voalohany 14:37. Aoko fantany tsara fa didiny tompo miteny zay nomeny anareo. Korinthianina voalohany 14:37 zany. Korinthianina voalohany 14:37. Raha misy manao azo mpaminany na manana ny fanahy, dia aoko fantany tsara fa didiny Yahushua zay rehetra nysoratako anareo. Ka reny teny nomenanao reny zany avy any amin'ny Yahushua reny fa tsy ny foroporonina. Ka tsy teny ny apôstôly ny teteny an'izany. Non, non, non. Ny teny navoakanay izy ny apôstôly dia didiny Yahushua nomenanay mihitsy hoe tsy azonareo atao ntsony ny mahafantatra za teraka. Satria Yahushua teraka iny dia nofo iny. Hébreu 2:14. Nofo iny teraka iny ka le nofo mihitsy ny tsekeny Yahushua ho ankalazainy intsony na omena zay anaovanao anazy zany hoe ho ankalazainao na tsy haiko hoe nanaovanao fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana. Non, non e non. Zay ny antony tsy anaovana fankalazana anniversaire atao amin'ny Yahushua. Satria maninona? Iny nofo iny nofo ota iny rehefa avy eo dia lasa ohatrany hoe mankalaza ota zany ianao dia tsy mety ilay izy. Eo vakitsika raha saotra masina. Hébreu 2:14. Eo vakitsika amin'ny anaran'ny Yahushua. Hébreu 2:14. Koa satria manana nofo aman-drany zaza, dia mba naka an'izany koa izy mandringana any amin'ny fahafatesana, dia ilay manana ny fanjaka ny fahafatesana dia ny devoly. Zay. Eo zany teny Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe koa ny zaza manana nofo aman-drany dia mba naka an'izany koa Yahushua mandringana any amin'ny fahafatesana, dia ilay manana ny fanjakany fahafatesana dia ny devoly. Zay. Zany hoe Yahushua zany dia mba naka nofo koa izy. Lasa teraka atao amin'ny nofo izy zany lasa nofo zany Yahushua. Izy niteraka iny zany nofo. Nanomboka atao amin'izy nofo jusqu'à izy maty nofo iny. Tsy azo ankalazaina mihitsy ny vaninandro io satria vaninandro nofo. Inona mahatonga ny apôstôly ny teny izay ary nanino Yahushua namoaka an'io lalàna io fa ny tena napetraka amintsika ilay izy satria iny nofo iny dia nofo ota daholo iny. Fa rehefa nitsangana tamaty Yahushua vao tsisy ota intsony ny nofony. Nofo vaovao iny, nofo ny lanitry iny ilay tena tsy mety maty avy any amin'ny lanitry iny tena vatana hafa mihitsy iny. Fa raha vao nanomboka tamin'izy teraka jusqu'à hatramin'izy teo amin'ny hazo fijaliana, izy maty teo iny nofo ota daholo iny dia tsy azo ankalazaina. Aiza misy an'iny daholo fa kikendray tsy tadidiko Romanina 8 ndray fa man'izy ela sy so. Romanina 9. Romanina 8:3 ka 2:3. Romanina 8 Romanina 8 izay moa izy. Romanina 9:7 no vakitsika dia toizatsika amin'ny andininy
fatelo de fampy zay satria zay tsy vitany lalàna noho izy tsy nanan-kery azo nofo de vitan'Andriamanitra taminany rany zany natao amin'ny endriky ny nofom-pahotana rehefa ny rany zany io zanan'io a de naka ny endriky ny nofom-pahotana zany hoe nofo io zany a nofom-pahotana mahitsy be mihitsy ny teny naka ny endriky ny nofom-pahotana sy noho ny fahotana ka nameloka ny fahotana tao amin'ny nofony zany hoe nampidiriny tao amin'ny nofony Ahosoatodolo zany a ny fahotana rehetrarehetra de zay natonga le nofo hoe nofom-pahotana ka nofom-pahotana ny nofony Ahosoana no Kristy teraka Jesosy Kristy amin'ny fijaliana de zay ny antony tsy ankalazana an'ireo mihitsy a satria nofom-pahotana io zany avakitsika amin'ny teny protestanta katolika moa ny teny an'izy zany protestanta reo no vakitsika Romanina efa aleo zany le akanjo eto aty milady sy amin'ny sabotsy sy akanjo namboarinareo zany aleo aty amin'ny Ahoso am'izay no entina tsy le hoe itiavana le tena marina am'izay le tena izy le manala amin'ny fahotana tsy le hoe entina ho anazy am'izay lasa mampalely be le akanjo tsy hita hoe atahoana izy nefa efa ambany vidiny ihany taraiky be kozy nareo ianao vao ny teny tsisy taraiky zany fa tsy verangely izy eto aty amin'ny Ahosoa fa miara anao faly be tena aty amin'ny Andriamanitra marina mitondra n'izany zavatra zany tsara be ke zany Romanina 8:3 fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy niraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota zany hoe ty Ahosoa teraka ity zany a le nateraka tao amin'ny nofo nandray nofo aman-dranja mba nandray an'izany nofo aman-drazany koa izy a de nateraka tao amin'ny nofo ka naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka le ota tao amin'ny nofony zay zany nambarany Ahosoa hoe ity nofo ity izy Ahosoa de nofo ota araka ny nampianariny tamin'ny apôstôly ka raha ianao zany mankalaza an'ilay Ahosoa teraka de ny lalànan'Andriamanitra Ahosoa mihitsy no miteny mankalaza ota ianao zay ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay rehetra mankalaza Krismasy de mankalaza ota lalàna io fa tsisy namorona anio ary lozika be zany satria nalefa ny Ahosoa atao amin'ny tenany dolo ingeny fahotana zay hoe tonga izy manavitra ny fahotana de zay fahotana rehetra nalefa tao anatin'ny nofony io de sy tiany intsony io mankalaza iny satria noentiny io daholo ny nofo ka raha mankalaza an'le nofony ianao izy teraka de mankalaza an'le nofo ota ianao dikan'izay kanefa raha vao mankalaza nofo ota ianao de mitovy amin'ny mankalaza ota de mankalaza devoly ny hafarany jereo tokoa izy moa zany misokatra rehefa tonga ny andron'ny Krismasy bara daholo no misokatra mampalely be fa rehefa tonga ny andron'ny fifidianana midy daholo no mibara zany hoe le fifidianana zany no mahafantatra an'Andriamanitra nefa rehefa Krismasy tsisy mahafantatra an'Andriamanitra fa lasa devoly zany mibahana be am'izany sary zany mampalahelo nge le fihetsika mampalahelo ka ny teny zany de mahitsy be hoe tsy mety intsony no manao Krismasy satria mankalaza an'izany zanak'Andriamanitra teraka zany fa zay hoe fa tsy zanak'Andriamanitra raha teo fa de nisany efa fandikan-dalàna mihitsy teto anareo ty satria mankalaza nofo ota nareo de mankalaza ota nareo a mankalaza devoly ny hafarany tsy ekeny Ahosoa mihitsy manao io sary io teraka izy fa tsy niteny izy hoe ankalaza io fahateraka io tsy teny kalaza ny verset satria nofo ota iny fa raha misy eo ankalazainao reo azy te ankalaza ary azo atao tsara mihitsy izy a ho famezam-bony natandanday avasy Ahosoa no ny hafanafananao atao amin'ny Ahosoa ny resahako de ianao natao batisa ino ny vaninandro goavanao anao iny satria tamin'ny ianao natao batisa iny a nanomboka teo ianao le afaka tamin'ny fahotana olo vaovao a zany no mendrika ankalazaina am'izay zany ino ny vaninandro goavana iny ary iny tena azonao tena anaovana fety be am'izay tiavanao anazy na nasanao fokon'olona na vahoaka tsy fantatry no masianao am'izany mety be mihitsy satria tena andro lehibe ho anao iny satria lasa olom-baovao ianao zay zany fa de mifarana treo ny teniko fa tsy lava be moa ty fampianarana anankiray ty fa foy de foy a fa tena hatrany de mivendikanina nomeko anao hoe tsy azo atao io fa mankalaza ota ianao ny tena marina efa ny alany Ahosoa io fa tsy afaka etenako io nge fa tsy nivoaka anazy ka izy mihitsy noteny hoe tsy mety io
amaly anazy ianao zany, rehefa mamaly ianao zany de iny niporofa tena devoly ianao, satria izy tompony ara miteny hoe tsy mety io sary io ty nofotana io ataonao io ankalazainao io e, de tsy azo tsika tsarovana arak'izany tsony izy. Mazava-be ny tenin'ny apôstôly teo hoe tsy azo tsarovana arak'izany, tsy mety ny mahatsiaro an'io, tsy mety ny mankalaza an'io, io izy teraka io, tsy mety io. Zay moa tonga anatin'ny teny anao hoe tongava ny katimasy fa iny tena mety, satria izy mitsangana mihitsy no membroninahitra sy ankalazaina de nisolo vitany. Izy efa nitsangana membroninahitra hoe navita izy e, vita ny famonjena izy e. Zay zany fa de mirary soanao za ho tonga sainy, aza mety manao krisimasy tsony fa tsy izy io, aza manaraka ny lohan'ireo mpitondra fivavahana efa manipy anao any amin'ny elo io, mbola tsipy ny fanompiro indray anao zao, fa dehibe zao no atsipy any amin'ny elo amin'io fotoanany krismasy io, hiazakazaka ny daolo indray metanita ho atsipy any amin'ny elo, satria de hiditra any amin'ny fandikan-dalàna indray ary de ho ataony iny e, tena ho ataony mihitsy tsy mivaky loha izy. Fa ianao zay mandeha kosa ka tonga saina, tsaro fafitiavana zao tenin'ny Elia zao, manarahany Elia. Aleo tsotsotso azy tsotsotso fa ianao mba mivily lalana am'izay, maro sarera am'izay ndao naraka ny Elia. Ny farana ny teny koa toka fa ho tonga saina ianao na ianao zany teny zany, ary tsy hitanao an'izany krismasy antsoa satria tena ny devoly zany hevitra zany. Ary mankalaza devoly nareo amin'ny hevitra io satria ota io ankalazainareo izy ho Yahosoa. Zay no mahatonga ny apôstôly hoe tsy azo atao tsony zany, tsy fantatsika tsony zany zavatra zany. Soratra masina tena tsy fantatsika tsony zany, tsy ataotsika tsony zany nefa ianao mbola manao ihany. Mpandika lalàna ingena hoe zany no mahadevoly ny devoly, mpandika lalàna. Zay no mampanota anao de mba tonga ava saina. Miraso anao tonga saina mivavaka tsika. Sotra dada malay afany amin'izany teny zany. Mba tena ho tonga saina tokoa nge ny olona mandeha zao fampianarana zao. Fa tena mampalahelo no mahazo ny olombelona, tena voafitaka mihitsy. Dado Elia mangataka hatrany ary tena mangataka mafy de mafy mihitsy hoe irao ny fanahy masina andresy lahatra olo manirana nyty zao tontolo zao eto amin'ity tany ity. Aoka ny fanahy masina zay mahay mandresy lahatra ny hafa firenena, mahay ny fiteny maro samihafa avy any aminao, andresy lahatra ny olona iverenany hitodika any aminao amin'izao fampianarana izao. Ho resenao lahatra mihitsy zay voantsonao dada Iavasy Joao anatona ny Elia. Dado mihaino ny fangatahany Elia mandrakariva ianao, ampio Elia vitany asany hatramin'ny fanany, ampiferina ny olona ho any aminao. Sorapetraka dada malalo fa hiaino ahy ianao ary tena mbola hiaino mandrakariva ianao. Amin'ny anaranao Yahosoa anao sa mivavaka zany. Halleluja, amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny fampianarana, mirary soatsiketra samy hotainao soary tonga saintsika hiverina amin'ilay tena tompony teny sy ny fampianarana dada Maria Iavasy Yahosoa zay. Ilay ny teny hoe aza manota intsony. Dia samy hotainao soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray mandra-peona indray aza.